atolotry ny Radio Plus anareo mandritra ity herinandro ity. Fatimbadiko tantara mitohy nosoratany Alka Tefson. Ireo namiaina ny tantara Lydia Arlala sy Priskara Kotoarmanana niaraka tamin'ny santatra Lantiny Riniaina sy Ihaja Randry. Nandray feo sy nana totosa Ihaja Randry. Andro fahatelo. Fa maninona zany rotsony tsy mba niteny amin'ny Sinina akory de lasy. Tsy mba fanaoany mihitsy zao ka. Na inona mamaika azy any de tsy mba adiny mihitsy mitena amin'ny Sinina. Zany aloha eo ihany. Fa ity fetra ohatry ny manafinjavatra amiko ity ny tena tsy azoko. Inona reny tena ambadika zany? Matetika izy ohatry ny tetaitra zany. Oay, manaraka n'ity lalatsara ity moa zany makany AVC teo. Maninona koa ary mitgadana be ohatry zao ty hevitra ity? Sa ve misy entana saripady ao e? Ohatry misokatra foana mantsy ity taloha tamin'ny zanaka ty reny. Zao nefa ohatry ny tsara hidy be. Sady ohatry ny misy fofona hafahafa be ne zany voakato zany e? Ohatry ny hoe fofom-panafody mahery vaika zany. De mifangaro ranomanitra mahery be koa nefa. Tena hafahafa mihitsy ka. Fa de inona loatra reny ao e? Aleo aloha mandeha atsy amin'ny WC de anontaniako fetra aveo. Ary nanaraka aty ambany tindrainga fetra zany. Ohatry ny mandre famindran'olona midiny zany amantsy. Tena tsy mazavazava mihitsy ty lehilahy ty ka. Fa inona ary ny afen'ny ato e? Ka fa fantatro. Ke mety izy zany nangalatra izany tana very tany ampiasana an'izany. De afenina ato amin'ity efitra midy be ty. De inona nefa zany fofona voakato zany ka? Sa mety ho karazana zavatra misy fofona? Ohatry ny tena manimba orona be mihitsy mantsoko. Aleo aloha ataoko ohatry ny hoe mody tsy mahalala zavatra. Ny fantatro fotsiny aloha hatreto de misy zavatra hafa ato amin'ity trano finenan'ny zareo ty. Fatao mbola tsy miverina ihany ka alaniny. Inona ary mahavariana azy ihany? Aleo andrasako eto ihany zay ivoany. Iza mahita zay ataony aty. Sao koa efa mahalala zavatra iny ka. Zay kosa fa nivoaka. Ary aloha hiakatraingana amin'izay de mody tsy taitra ohatry ny hoe tsy nihetsika atao ihany. Angatadalana amin'izay ary fetra. Mbola be rarabe azy sady tsy fantatro koa ny embouteillage ao. Zany ve? Andeha sady ndry? Andao fa tsy maninona ary? Mandehanany koa fa tsy manelingelina. Zay fa veloma fetra. Andao fa teriky ny vavady ndry? Zany, andao ary. Raha mba fantatry mirana mantsy ny tena marina. Ny zokon'izay tadiavina eka atao trano ihany. Ndrisy nefa fa tsy velona intsony fa efa maty. Zany aza nefa de vadiko foana iny. Vadiko iny ary tiako na de tsisy fofonaina intsony aza. Io fa variana indray fetra. Misy zavatra malasa saina azy indray ngamba zao. Any ka saika nidona tamin'ny zorom-baravarana mihitsy vao taitra. Tena saika nidona ny lohako raha nisy kely. Zay mirana. Velomany amin'ny mamany Veloma fetra.
tonga dia nidiny avy ao anatiny ingana ny vavahady voalasa dia sanatria manambady jolava izany rotsy toty izao mihitsy nefa nalalako an'ilay fetra taloha fa olo-marina sy azo antoka izao izy ity lasa mpangalatra angamba ingany mba tena andiso any eritreritra nefa inona izany ny afeniny eo amin'ny efitra midigadana be io aleo akavisy aho so alina ty andalana ty ka ohatry ny atahorana koa mantsy ny koloara mitsofotsofoka any aminay iny tonga ty atrano any any farany aiza ve rangaha dia ajy ny telo sasany be zao tena andalana foana ay tonga ianao ie tonga ary neny a enjana be mihitsy vao tonga taty a tamin'ny zanakany aloha tsy dia naninona loatra fa nynojy ny tena mafy mampiteny mona mihitsy ingeny io mbo te hiasy tany odry fa naninona retsy a aiza very neniko tamin'ny telo sasany ange any ala tany zao vao migadina tantrano dia tena naharitra tokoa ianao teny ambony bus raha izany a ary nidianao aloha mba nanahoana natratra ny rotsy mivady ve ianao fetra ihany ary neny nitratrako tao a fa lasaiza hono rotsy tsy aony izy fa nakaiza hono ndrasonge ho any amin'ny tosy vetivety ahy dia miresaka tsara tsika sy neny avy eo ianao koa izany mampitaintaina ery nda naingana tsy ela ary neny a isasa vetivety fotsiny a eny angana ho aho fa nisy inona ary tany to mampitaintaina koa miran'izany ka dia izany ary neny tantarenana dia tena marina ve izany retsy a lazay ny fanameta asany diego ny rotsy ohatry ny tena tsy mino anefa raha lasany ve izy dia tsy mba hitena antsika sy neny akory ohatry ny tena tsy milamina amin'izany mihitsy ny saiko ry neny a dia nylazay indray ary moa fa hoe nanadiny telefonina iziko ie dia aiza kory neny na dia hoe nanadiny telefona aza dia tsy mba hiantso antsika amin'ny taxifona akory izy sady amin'izay tsy haina akory hoe oviny rotsy vao tonga tena misy zavatra hafahafa mihitsy raha izany ka dia ny tena tsy azo koa dia ilay efitrano anankiray nandrenesako fofona hafahafa izay ohatry ny hoe fofom-panafody eny amin'ny hopitaly ireny ilay izy sady mifangaro fofona ranomanitra ratsy be izany tena manimba orona mihitsy ka io efitrano io nefa teneniko amineny midigadana avy aty ivelany rehefa nandinika dia mety fetra ihany ngamba neny nangalatra lentana very tao ampiasanany dia afeny eo amin'io efitrano io ny zanako ny tena mampanahaka aza hitako misy mahazo any rotsy any arak'ilay nofo ratsy ny lazainao tamiko iny ary aza entana very mahatoky any rotsy tsy mangalatra mihitsy izy ka zay angeriny ny mampitototo amin'ny tady azy io za mano tsy mba mpanofo ratsy ohatran'ireny izany engany mba tsisy azo an'iny zoko vavy iny any zao miandry herinandro manaraka indray aloha tsika fa raha mbola tsy mandre vaovao dia aleo ngamba mampandre polisy ka izy zany mahita fa sao iny fihety iny ihany no aiza kosa ary neny vadiny ange iny dia sanatria ve havita zava-dratsy aminy na ny mariazy ny zareo aza voaingana kely eny tsy haiko aloha ny tena mety zao dia mamonjy an'ilay mpampiasan'ny zareo tsika antsika ny manontany izay tena marina fa tsy ianao ihany ve teo no nilaza fa raha mifetra mafy tsy andalondalo any ka raha te hitany marina tsika ary neny dia mila manatona ny manontany tsy izay rehetra lazainy fetra izao akory dia marina daholo tsy haiko mandalovany ampiasana andry zareo aloha ianao milatsinainy izao kendreo fotsiny amin'ny ora tsy maheo amin'ny fetra izay aza matahotra neny anafinendrika rehefa makany tonga dia eo amin'ny birao ny ratrema mihitsy any mandalo izy lehibe any orinasa mantsy izao no tena mahafantatra ny marina ihany koa ie fa tsy andeferako kosa aloha izay zanako izay raha sanatria ka misy mahazo azy any eny fa na dia ilay olona nandefa azy any dego izany ary
fa bolana be izao veretsy dia tsy andrenesam-baovao mihitsy. Andeha hamonjy n'ilay vady malalako amin'izay aka efa amisivoka izao. Aiza moa no nasiako ny lakile teo? Ity ka andraso sokafana amin'izay. Ao aleo idina avaty anatiny tsara ty aloha. Zay serio tonga andry manja anie zany vadiko zany na dia miavona kely amiko azy tsy mamaly akory fa na zany aza tiako foana ianao rotsy andraso fa eto akaikinao eto any atory biso kely aloha mamy anie zany ary ndraso fa amboariko tsara aloha ty boty fotsy rakofatsika ty ohatra ny tena magatsika be matsy indry zaniko zay dia fino amin'izay zany fa reko mamihana tsara ihany koa izy fa dia mangatsika benka izy mikasoka amiko ry nareo teo fatimbadiko tantara mitoy nosoratany aloka Tefison. Ireo namiaina ny tantara Lydia Arlala sy Priskara Kotoarmanana niaraka tamin'ny santatra Lantony Riniaina sy Ihaja Randry. Nandray feo sy nanatotosa Ihaja Randry. Mbola itoy